Tsy zarizary ny fanamboaran-dalana eto an-tany Masaja. Vao namboarina dia efa izao sahady ny zava-misy, lavadavaka, feno vakivaky. Menimenina ny vahoaka amin'ny tsy fitezany asa tao. Le lalana zany tena tsy mahafapo anay satria le lalana mbola tampé mois dia efa simba. Dia avy eo zay rehefa fahavaratra tonga ny orana, le canal tsy mety. Ireo tokony nantany avy le ponina eto aloha tokony rehefa nanao an'le lalana. Dobo-rano ny lalana io rehefa tonga fahavaratra. Efa latsaka be ny orana dia dobo-rano lalana. Avy eo le lalana lavadavaka be mijaly tômôbila mandalo na ohatran'le taloha misy zany e. Efa itovan'le taloha koa. Efa trany ampiandohan'ny asa no tsikaritry vahoaka manodidina eto ny asa tandrametaka natao, izay tsy nioinio ny mpanamboatra sy ny tompon'andraikitra hitan-toerana. Ny lafin'ny teknika no nanoherina ny fitarainan'ny vahoaka io. Lasa ihany ny 3 herinandro ny mena vao maika ny ariary ny fahavoazana. Betsaka ihany ny fitarainan'le olona eno hatrany amin'ny radio any hoe bombo vanjo le asa ataonay. Tsy izay le izy fa resaka teknika io zany misy finina miakatra moramora rehefa saron'ny fasika eo le goudron le izy zany amin'ny fiatotsika anazy. Dia miakatra moramora le finina dia misy dive mipetraka dia ohatran'ireny goudron rehetrarehetra fahitantsika andavanandro reny après 3 semaines io zany. Tafiditra ao anatin'ny teti-bola 12 miliara ariary anamboarana tetikasa-panjakana tanterahana eto Mahajanga ity lalana an-tany Masaja ity. Foto-drafitrasa matanjaka lazain'ny filoha pirenena isaky ny mandalo eto Mahajanga.